alleloia alleloia miarabantsika indray ry mpianaovana satria nyty fotoana mahafinaritra irahantsika mctv sy ny révérend 10 andresa ao anatin'ny fandarana baiboly teny velona velona ny tenin'andriamanitra misy hery ny tenin'andriamanitra manana anjara ny mpanaraka izao fandarana zao vavaka tompo dady tsara mpanao tsara ianao matoko somarina mamangany tsiray amin'ny alalan'ny teninao mitokantrano tsiraray ianao ho ao ny fiainana tsiray zay antefany teninao dia hitondra fanavaozana fanafahana fananganana famonjena amin'ny lafi-piainana sotranao fany masina amen amen halleloia lay tenim-piainana tonga ao amin'ny fiainako sy ao amin'ny fiainanao dia lay tenin'andriamanitra rehetra maneho ny antom-pisian'andriamanitra hoy ny mpanao salamo miteny any salamo 7:3 dia miravoravo ao amin'i Jehova dia omeny anao zay iriny fonao amin'ny teny baiko de hoe fais de l'éternel tes délices et il donnera à ton cœur ce que tu désires. Enao ve mba misy zavatra hitahita ao anatinao, mba misy zavatra tianao hitsanga ve, misy zavatra tianao hiseho ve? Mety resaka fanjavona trosa ohatra, mety famatsiana tsy mahazatra amin'izao fidiran'ny mpianatra zao, mety fitahina arak'asa ara-pifandraisana ara-piarahamonina te hitanao Andriamanitra fa hoy aminao mihevitra anao manokana Andriamanitra hoy ny teny tompo miravoravo amin'i Jehova makatsirony amin'Andriamanitra na ny teniny dia izay ireny fonao azonao ao misalama ao mpanao salamo dia hoy izy ny teny hoe andramo zao fa tsara Jehova, andramo zao fa tsara Jehova. Raha tsy manandrana ny tenin'Andriamanitra ianao, tsy afaka hita ny tanan'Andriamanitra mitsotra miasa mahery eo amin'ny fiainanao ka mandravona ny kitotoana ao amin'ny fiainanao mitondra lay herim-panasitranana, lay herim-panavaozana, lay herim-panangana, lay herim-pitahiana, herim-panavahana amin'ny asa mandrarana eo amin'ny fiarahamonina amin'ny fifandraisana izany. Tena matery an'Andriamanitra ny mahita anao olona mandresy, tena matery an'Andriamanitra mahita anao olona miavaka, matery an'Andriamanitra mahita anao ombany fahasoavany amin'ny lafi-piainana rehetra. Fa ahoana ny ataonao? Miravoravo ao aminy dia mandray ampinono zay rehetra voalazany fefa vitany ianao. Ohatra ny tenin'Andriamanitra no maneho ilay sitrapon'Andriamanitra ho asaonao. Any Jeremia 7:1 dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe ary tsy fihevitra mitondra loza no hiverako anareo fa mitondra fiadanana. Mitondra fiadanana ao tsika ny tompo. Misy olona manana aretina ve dia manam-piadanana? Tenin'ny tompo nefa zao mivoalazany fa ny diakapoka tamiko fanasitrananao anareo. Misy olona manana olana arabola ve tsy ampiny eo an-tanany, tsy manana vola andoavana hofatrano sy ny atrehana amin'ny fiainana, dia hoy ny tenin'Andriamanitra fa za mpanan-karena nanaiky nampantrana nampalilovina mba hanan-karenonareo ao amiko. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Galatiana 3:7 satria voambara fa voaozina zay mifantsihana tamin'ny azo fa Kristy lay tsy naloto dia nanaiky tonga ozina mba ho voavidy amin'ny ozon'ny lalàna zasy ianao. Ny ozon'ny lalàna fantrana, aretina, tsy fahombiazana, korotana, tebiteby, fahoriana. Fanohatra amin'izay indray fa lalànao an'Andriamanitra ny fandraisanao an' Jesosy tompo sy mpamonjy dia hidiranao amin'ilay famonjena, anananao n'ilay fiaina mpanavahana amin'ny lafi-piainana nataon'ny tompo tamin'ny hafa hainy tompo atao aminao. Tsy afaka nitsiova amin'ny fiainanao e. Tahin'ny tompo daholo raiso mikasika Andriamanitra manoatra amin'ny mpandresy. Amen.